isika fa noho ny famindram-pony noho ny fahasoavany noho ny fitiavany dia nomeny tombonandro avelomana isika ary mitominy ho tonga eto amin'ity andro paska ity misaotra azy isika satria manana programa tsara ho antsika Andriamanitra amin'ity androandroany ity ka dia arabaina avokoa ianareo zay efa tonga soamatsara manarika an'izao fotoam-pivavahana izao arabaina toy izany ihany koa ianareo zay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook hoy aho hoe tsy andalo fotsiny ane zao paska 4 izao fa ny tsiraray avy amintsika dia tena tsapa mivaingana fa Andriamanitra amoaka antsika ho mpandresy fisaorantsika an'Andriamanitra dia andao hitehaka farazay mafy isika ary raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve alleloia hivavaka isika ametraka ny fotoam-pivavahana mba ho tain'Andriamanitra tompandriamanitra rainay malala rainay masina rainay zay ny an-danitra misaotra ary mame voninahitra anao zahay amin'ity androandroany ity satria zao fotoam-pivavahana ataona izao dia ho tainao be tokoa ka ny tsiraray avy isambatan'olona aminay dia tsapa fiaonana manokana aminao ahita ny herinao zay miasa eto Andriamanitra hoeiko voninahitrao ane ty fotoan'androany manontolo ity amin'ny anaran'i Jesosy amen dia zao no anetanako anareo misy an'ireto namany reto anetana antsika mba hihira na hihira hideran'Andriamanitra tena hoe hitotorepika tena hoe handia na hoe hihira hiankohaka hiondrika eo ny atren'Andriamanitra ka rehefa manetana ny zareo ato dia okotsika rehetra ho mpandray anjara asa mavanina mihitsy ny hira zay rahantsika manao satria raha ny hita ao anaty baiboly dia tao anatin'ilay hira zay nataon'ireo vahoakan'Andriamanitra no nitratsehatra Andriamanitra namoaka azy ireo ho mpandresy nanoloana miady mangotrakotraka zay natrehany zany zavatra hita ao anaty baiboly ary na dia aty amin'ny testamenta vaovao azy dia tena magaga fa rehefa ny hira ry Paul sy Silasy tao mpigadrana dia nasehon'Andriamanitra ny mahazava-dehibe ny hira nataony ka dia nitratsehatra Andriamanitra nanafaka azy roa lahy tao an-tranomaiza tao mpigadrana ary raha misy antsika eto hira tahaka izany ihany koa ho sitrana ianao zay marary misy aminareo zao manana olana ry havana fa manino anao kivikivy manino anao mitanodrika amonjy anao afaka amin'ny olan'Andriamanitra fa hiataloka anao aoka anao hihira satria hitantsika eo amin'ny écran eo ny tonkira ary na dia tsy anao le tonkira dia afaka manaraka tsara ianao satria voasoratra eo le izy andao ary raisika mpitiavan-tanana reto mpitarika fiderany reto alleluia raha mbola afaka mitehan-tanana mafy hatrany ianao foezantsika voninahitra an'Andriamanitra dia ataovy miaraka amin'ny alleluia mafy alleluia manarak'izay dia faly be izahay manolotra ny arahaba ho antsika tsiraray avy indray zay atao tran'Andriamanitra sy ianareo zay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireryany ary fiadanana ane dia tononona amintsika tsiraray avy amin'izao andro paska zao ane dia ho feny fandresena zay tena efa mimeny Jesosy atsika ane fiainantsika tsiraray avy amen androany ao anatin'ny fotoam-piderana dia ame voninahitra an' Jesosy tsika tadidio fampatsahivana kely fotsiny niala tamin'ny voninahiny Jesosy ho aisoanao lay tsinitsinina dia androany efa nitsangana Jesosy efa nitsangana izy dia andao mentsika voninahitra izy ny olo-kafa mety tsy nafony ainy ho anao na le olona eritreretinao tena tia be anao io ary mety tsy asa tsy havita afony ainy ho anao
fa jesosy a no le fitiavana angezabe dia nafony aina izy tsy gotina raha kely nonomeny fa tena hoe nisevideany raha ntanteraka mihitsy jesosy mba ho fihavanana isy ianao amin'andriamanitra dia andao a averintsika aminazy ny voninahitra andao ambarantsika androany hoe jesosy le mpanjaka amin'ny voninahitra alleloia dia noho izany a mitsangana amin'ny toerana misy anao raha sitrakao dia ataontsika ity hoe jesosy ny mpanjaka amin'ny voninahitra dia enohy tsarany e Enui filasaquas, enui filasaquas avanelante, combate tietane, chupa burumbe, lo fa marina la nizarina mi aspitaline. Tanam ni pena na citi zete, wante zete vita na donna, mai wafa fatesane, izagana wani fasane, pautakse palasane. Vita famzena, asli fanezena, venna mandakizaize, ani baba kawaize. Salima ngazara tera Jesosi, umefuraza kemancha. Voarin pavadin pasatan Napala chaila sakwe avuaye Lasai kom nena chima satasumna Nambara kom faefan Tunung kom nifana Najenesa Stefana ila sakwe avuaye Lasai kom netinana satasumna Kawa vile panza Tupum faefan Tupum fatakanise Jesus Luise, e passa campo di naitra. 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 Babadan pasatan Nasa macantani simpul nawe Kambunin ramas na labanyase Ante si kaya kasha Nakachala kenchukui chamasina Ameska na te machan fiderane Fiderana tara laftan vejase Paisi le panza Tukun faefan Tukun patakanise Jesus Luise, e passa campo di naitra. Jesus Luise, e passa campo di naitra. Jesus Luise, e passa campo di naitra. Jesus Luise, e passa campo di naitra.
dia zay no vita natao mamao fafatesany itsangana ho any fasany faotasy rehefa lasany iakatra ho any an-danitry akavananandria manitry vita amin'ny famonjena azo ny fandrasena velona mandrakizay izy any vavaka ho izy izy le zanak'ondrin'andriamanitra mendrika izy a no asandratritsika mendrika izy a no mentsika voninahitra sy dera rehetra dia raha mety a dia akipy masonofinao dia saintsainy daholo izay efa nataon'i jesosy no kapohiny izy nataona ny ainany mangirifiry rehetra izy kanefany a tsy nataony nampaninina azy zany fa nataony mba ho aisoanao nanaiky izy a nororana no satroana tsilo natao an'izay ratsy rehetrarehetra mba ho aisoanao nefa n'izy le andriamanitra mivoninahitra le masina indrindra tany an-danitra nanao an'izany ho aisoanao tsy hoe mamendrofendro anao a fa tiako tena tsapanao zany hoe fitiavan'i Jesosy anao zany dia androany a dia omentsika anazy mivoninahitra ilazitsika hoe masina ianao a ry zanak'ondrin'andriamanitra ianao le mendrika indrindra mety tsy hoampy ny teninay fa androany izahay dia ilaza fotsiny hoe halleluia Alleluia.
eo amin'ilay seza fiandrana ambony indrindra nefa dia nafony ainao ianao ho anay dia androany a ny fanomezam-boninahitra hitanay hoe farak'izay vitanay dia ny anomezanay ianao ny fonay tsy manana afa-tsy izany izahay androany ary fantatro fa izany koa no indrasanao avy aty aminay ny anomezanay ny fonay ho anao Jesosy a anao izay Jesosy a dia rehefa hiran'izany hira izany izay Jesosy dia tsy ho tonon-kira fotsiny fa ho saintsaininay ny teny fehezanteny rehetra izay ambarany vavanay Isakini maenua na mahita surata we Calvary tetsalukiana istinizali niari peri sinamali Jayana Nuhire Akasunitani Sesosio Napande Ficha Lupuyana Nevadea Faka Nana Suchatani Uani
Jesosy hoe tsisy ninenazonay atao fa tsy manolotra fonay ho anao fotsiny indretra izahay manome an'izany fonay izany ho anao ho famezana voninahitry ny anaranao mba tsy hoe matimaty fahatany ianao fa tena hoe nisy ilay taminy dia ny fonay mahonena ny fotoko ny nahazo anao ry tompo tranombohina nymehoery aoma tsy ho lefy hiasa tsy otra ny fefy mba hamelomako ny anaranao ry Kristy mpandresy laina foniany hoany ny asako anao maharitra ka tsy ho sasatra na hoe hitaraina reraka tombo simbazakano lombelona zay niatraka mina aletsolina fa ny ainao mihitsy no natao sorona Jesosy io mafaitra loatra re Jesosy zany kanivany azoko atao re itiny fo omeko anao izany tsy mazakano lombelona zay niatraka mina aletsolina fa ny ainao mihitsy no natao sorona Jesosy io mafaitra loatra re Jesosy zany kanivany azoko atao re itiny fo omeko anao ao anatin'ny fenkira dia andeha omentsika Jesosy ho fotsika manaova vavaka ianao dia atoloran'i Jesosy ho tiananao mba tsy hoe tsy misy antony angorina andefasan'i Jesosy ny aina fa tena hoe misy vokany izany fahafoizan'i Jesosy ny aina izany Jesosy atsinitsiny izahay raha tsy miaraka aminao dia tena arahambako teny Jesosy hoe raha misaraka aminao zay dia tsinitsiny dia soa ihany fa nanolotra ny ainao ianao Jesosy ho anay soa ihany Jesosy ihany fa nanome ny ainao ianao ho anay nandatsaka ny ranao ianao ho anay dia mankasitraka Jesosy dia ho valin'izany dia ity izahay manolotra fonay ho anao tsy mazaka ny olombelona Jesosy azay niatra taminao tsy mazakano lombelona zay niatraka mina aletsolina fa ny ainao mihitsy no natao sorona Jesosy io mafaitra loatra
toetra mifonao tananao ianao ve le tokira teo omeo an'Andriamanitra mifonao avy aloha Jesosy hitoetra ao anatin'ny fonao avy alao izanjaka ao amin'ny fonao ka na inona zavatra kasain'ny devoly atao mba hazona plasy ao fonao dia manohatra ianao manday ianao fa Jesosy rery ihany no avy alao anjaka ao amin'ny fonao izy rery ihany avy alao anjaka ao amin'ny sainao fa ny olona tak'izany dia azon'Andriamanitra anehoana ny mahandriamanitra azy eo amin'ny fiainany andao hivavaka tsika rehetra azy samy manao vavaka torapo samy manokatra vavany manao vavaka amin'Andriamanitra manome toerana an' Jesosy hitoetra ao anatin'ny fony hampanjakan' Jesosy ao anatin'ny fony na firy isika no manao vavaka eto dia hain'Andriamanitra manavaka ny feonao hain'Andriamanitra manavaka ny feonao amin'ny feon'ny olona rehetra zay manao vavaka amin'ity androandroany ity samy manamafy ny falorany tena ny ainy fanany hoe ho an-tanan'Andriamanitra aoka tsy ho an'izao tontolo zao intsony ianao na ho an'ny devoly fa aoka tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalany finoanao an' Jesosy sy ny fandraisanao azy hitoetra eo amin'ny fonao sy ny sainao raha natsapateny anao fa nalota tamin'Andriamanitra nanao diso tamin'Andriamanitra dia mebeba mankatafa miala-keloka ary aza miverina amin'izany fahatsoana na fahalavona na azo anao zany itsony ianao ao anaty ity fotoam-pivavahana ity manana finoana fa hanasitrana anao zay marary Andriamanitra amany olana misy ao fiainanao izy ary no Jesosy natao Paska dia amoakanao ho mpandresy izy amoakanao ho mpandresy izy manaova vavaka torapo ianao loarina anaty fonao asehony etaetanao fa ianao dia ho an'Andriamanitra tsy androany ihany fa ho azy mandrakizay irantsika manao le hira hoe ho ny rany Jesosy akipy ihany rehefa masinao ao anatin'izany hira izany tiako anao hifantoka tsara amin'Andriamanitra fitiavana lehibe ny fanitiavana ho anay arakehitriny anao zahay ary anao mandrakizay misaotra Andriamanitra fitiavana lehibe ny fanitiavana ho anay amin'ny anaran'i Jesosy amen halleluia halleluia andro fety moa ny androany dia andaontsika rehetra hiaraka hifaly amin'reto namatsika
mpandihy reto a omena voninahitra ny tompo amin'ny alalany dia zay ho aseho misy ireo ny mpitarika fidiarana makatoerana kosa ao anaty izany anefa isika zay mitondra ny ampahafolo-karena ampafolony zay nitahin'Andriamanitra anao dia hoeto ety anoloana rehefa avy eo tantaza manokana eny atoerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra ho anareo ihany koa anefa zay manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fahitalavitra na YouTube na Facebook ry avano manaova ihany koa ianao ampahafolo-karena manaova ihany koa ianao fanatitra fa izany no akasan'Andriamanitra ny fanaovantsika an'izany tsy ataontsika fombafomba na fazarana satria ny fanatitra ataontsika endrika anankiray etsika mitsoka an'Andriamanitra miakoka amin'Andriamanitra ary miondrika eo anatrehany alefary a reto namantsika hiderany tompo amin'ny alalany dia mandrosokosa isika zay mitondra ny ampahafolo-karena tompoko eny ara ry fiangonana jaina mbola mamerina ny arahaba ho anareo hatrany izay mpandihy reto a
amin'ity fetiny paska ity ataoko hoe manamarika ny fety dia misy ny dia tahaka izao fa zany efa androany te hanentana anao hoe andaontsika rehetra no aneo fa fety androandroany ity ka andihy isika amen na teo tsika efa nihira fa andao asehoantsika amin'ny alalan'ity fa tena faly isika nandray ny famonjena izay niraisitsika avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tia atsika ka nafony aino atsika ozy izy ao aminao hoe tamin'ny ianao mbola tsy nanana an' Jesosy mbola tsy nandray an' Jesosy tona ahoana ianao tamin'ny ianao mbola tao amin'izao tontolo izao tena nandihy tena nanao izay nahafaly ny tenanao hoe fety za raha za nisy fotoana hoe mba hahafahana manatanteraka izany satria ndraindray toa ohatra ny hoe feno ny sainao feno ny fiainanao noho ny amin'ny rotoroto fa no ianao kosa nefa efa manana an' Jesosy andaontsika tena anao mihoatra ho an'ny tompontsika amen na raha tia azy ianao dia aseho fa tena faly ianao nandray ilay fitiavany androany manasanao ampanajana mba hitsangana ao anatin'ity hira ity dia andihy izahay fa ataonay tsy ho sarotra be fa mba hahafahantsika rehetra andihy dia arao izay ataonay ety aloha mba ho voninahitra ao an'Andriamanitra hifalitsika any amin'izao fetiny paska izao hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy faly ve ozy izy ao aminareo aoka izy hideran'Andriamanitra amen na dia raha ao amin'ny fonao rehetra Jesosy ao anatin'izao dia izao Salindira izy asandrakoaviavo fianao omevoninahitra Andriamanitra
something better, something better, something better, something cheats again, something cheats again. Bafana ketunyage, zay mon frère. So it's me some better, it's me some better, it's me some better, it's me some better, it's me some better. Samiara makantoerany a dia misy valopy moa zany a nozaraina amintsika zany zao eny valopy fanaontsika isam-bolana izy iny nomena anarana hoe rakidehibe dia amin'ny herin'ny androany a ho averintsika iny valopy iny asiantsika farisananjara itsika noany amin'ny asan'Andriamanitra ka safa tompoko iza zay tsy mbola nazo mbola mihitsy nazo ve jereo ny ato fa mbola mihitsy nazo ny anirina fa nazy daholo a dia amin'ny herin'androany no averintsika iny valopy iny tompoko amaky baiboly avetrany isika zao voasoratra ao bokyny Exodus toko 12 manomboka amin'ny andininy voalohany Exodus toko 12 manomboka amin'ny andininy voalohany ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity no volombolana ho anareo dia ho volombolana amin'ny taona ho anareo izy mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry ray avy no ho an'ny isa-trano ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy malany zanak'ondry ray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isany olona ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no ansanareo
ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy klema dia lahy zay ray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Ary hotirizinareo izy hatramin'ny andro 470 amin'ity volana ity dia mono azy amin'ny arivan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary analany raha ka tetiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatom-baravarana ny trano zay inanana azy. Dia hoaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no inanana azy mba ny mofo tsy misy masirasira sady nampiarahana amin'ny anana mangidy. Azanona mata na voandro amin'ny rano izy fa tsatsio amin'ny afo mba ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary azasianareo sisa ho tramaraina fa raha tahina misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahinareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo hoe ny tananareo dia hoaninareo faingana izy fa Pasika Jehova. Fandeha maky ny tany Egypta amin'izany alina izany aho ka mono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny Andriamanitry ny Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa, izao no Jehova. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo. Ary raha mahita ny ra aho dia handalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egypta aho. Korintana voalohany 10:12 andiny 7:20 toy izao indray voasoratra: fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Androany dia iresaka aminareo mikasika ny amin'ny Pasika ao. Ny zavatra lehibe sy magaga entin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Pasika. Ry fiangonana tonga eto mankalaza ny Pasika isika amin'ity androandroany ity. Mankalaza ny Jesosy lay novonoana teo ambony hazo fijaliana, lay maty teo ambony hazo fijaliana. Mankalaza ny Jesosy isika androany dia lay Jesosy nalevina tao am-pasana. Ry havana malala, araka ny voalaza amin'ny Baiboly tokoa dia maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy ary nalevina. Fa saingy izao natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo Jesosy. Dia izay Jesosy maty ary nitsakana tamin'ny maty izay no ankalazaintsika rehetra amin'ity androany ity. Amen. Fa izao tandremo tsy fety ho fahatsiarovana fotsiny ihany akory no ataontsika eto hoe androany no andro Pasika dia anao fety isika ho fahatsiarovana an'izany andro Pasika izany. Tsia, ny olona izao tontolo izao, ny olona mbola jetresa fiainana, ny olona izay tsy mbola tonga ao amin'Andriamanitra no manao fety ny Pasika ho fahatsiarovana fotsiny ihany. Ary tsy vitana hoe fety fahatsiarovana fotsiny ihany no ataon'ny olona amin'izao vaninandro izao, fa fety entina mampifalifaly ny nofo fotsiny ihany. Ny asasany aza dia fety manome vahana ny devoly eo amin'ny fiainany amin'ny alalany zavatra ataony. Ohatra, Pasika androany dia mivory ny mpianakavy, mifaly ny mpianakavy, dinana ataony, misotrosotro izay misotrosotro, manao baolina izay manao baolina, miaina fiainana tsy araka an'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona.
fa ny atsika rehetra toka eto kosa ry havana zao toromarika omen'Andriamanitra atsika raha matsiaro sy manao fety paska isika dia aoka hiandrandran'Andriamanitra ao anatin'izany fety fahatsiarovatsika amin'ny paska zany hiandrandran'Andriamanitra hitondra atsika amoaka atsika ho amin'ny fandresena ho mbampitahiana lehibe. Amen. Afaka niova matsy ny fiainantsika io noho i Jesosy zay efa natao paska, afaka niova. Tena marina beke io voasoratra io Korintianina voalohany 2:17 marina be hoe lay Andriamanitra tsy toa, lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao, lay Andriamanitra nahary antsika olombelona zay isaorana azy manokana fa miaraka amintsika ito izy amin'ity androandroany ity. Io voasoratra io izy no hanome fandresena antsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanany zay efa natao paska. Amen. Ka amin'ity andro fety ity dia aoka tsy ho fahatsiarovana fotsiny ho iaho no ataontsika fa hiandrandra an'ilay fandresena lehibe zay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany zay efa natao paska. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra satria fitiavana lehibe nge zany hoe ny zanakao dia natolotrao, ny zanakao dia fonao, natao sorona, natao paska ho famonjena antsika zanak'olombelona. Fahasoavana lehibe nge zany, fitiavana lehibe nge zany ka ho fisaorantsika miaraka dia andao hitehaka farazay mafy be isika. Alleluia. Dia ny resaka fandresena moa teo hoe fandresena amin'ny alalany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra zay natao paska. Tena marina be mihitsy zany ry havana fa ny bazin'ny fandresentsika ho antsika zay mandalo olana faran'izay goavana, ho antsika zay mandalo ady mamay dia mamay, ho antsika zay mandalo zavatra sarotra. Mety efa niezaka ianao na many olana fa dia niala maina, niezaka ianao nanohatra teo alohan'ny ady fa niala maina, niezaka ianao niala tamin'ny zavatra sarotra natrianao fa tena tapidalakale. Raha ohatra ka mino an Jesosy ho mpamonjy isika, raha mino an Jesosy ho Kristy sy ho Mesia tsika, ary mino an Jesosy fa efa natao paska izy, ary zany Jesosy zany raisitsika mba hiditra ato anatsika, anjaka eo amin'ny fontsika, anjaka eo amin'ny saintsika, azo antoka ry havana fa no Jesosy Kristy tokoa dia ho avy Andriamanitra amoaka atsika ho mpandresy, amoaka atsika ho mpandresy, amoaka atsika ho mpandresy, asiteka mafy be. Ary tena amafisiko mihitsy ny tokony hananantsika finoana Jesosy ho mpamonjy, ho Kristy, ho Mesia. Amafisiko mihitsy ny hananantsika finoana Jesosy ho efa natao paska ary omentsika toerana ao anatin'ny fontsika. Satria na iza na izy milaza azy ho mpivavaka, milaza azy ho kristianina, na inona iny etikety entiny eny amin'ny androny eny hoe zao mpiangony ery, zao mpiangony eroa, zao mpiangona sy mpivavaka atao amin'ny refi, tsy afaka ahita fandresena avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra mihitsy ny olona raha tsy efa mino fa efa natao paska Jesosy Kristy, raha tsy efa manana Jesosy natao paska mitoetra ao anatiny izy, tsy afaka nihita fandresena mihitsy ianao. Zao mantsy araka voalazan'ny Baiboly tsy misy fahavalo maresy ny paska izany, tsy misy fahavalo maresy ny paska izany. Ho anareo toka etsany zao tsy haiko, mety manana fahavalo ianareo, mety zareo ao atsimonao no mitsangana fahavalonao ary manana saina ratsy amelezana anao, mety zareo ao avaratrao no mitsangana fahavalonao ary efa nanafika anao mihitsy aza izy, mety zareo atsambadika na zareo aroa no mitsangana fahavalonao dia mandefa famisaviana
ry havana malala afaka maneho afaka mitsakiny ho fahavalontsika ny olona raha olona no mitsakiny ho fahavalontsika fa raha manana Jesosy Kristy lay natao Paska mitoetra ato anaty fotsika sy mitoetra amin'ny saintsika isika tsy ho resy mandrakizay ianao tsy ho resy mandrakizay ianao tsy misy fahavalo maresy ny Paska asioteka mafy be eny na inona karazana divoly mijoro ho fahavalontsika ny fomba fitenin'ny olona tsy manana Jesosy ho natao Paska matsy dia hoe mahery be mihitsy ilay divolika zao ndray ny zavatra nataony tao aminay zao ny zavatra nataony tariananina ry havanao na dia manana ny heriny taonina ary ny divoly dia tsy maresy ny Paska zany mihitsy izy ary tsy maresy anao zay manana ny Jesosy natao Paska ka hoe mitoetra ao anatinao Jesosy dia ho ia io amin'ity androandroany ity ho tanteraka aminareo izay mihinana izany ho tanteraka aminareo izay mihinana izany eno tsara ike ny tantara tamin'ny andron'ireo zanak'Israely dia nanao zay azo natao tokoa Farao sy miaramila ny Egyptianina rehetra mba amatorana ny zanak'Israely mba anadivozana ny zanak'Israely ary tena nandihizany mihitsy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany voalaza amin'ny baiboly fa nofatorana nogadrainy no andevoziny nandihizany nandritry ny 300 taona fa izao ry havana ny nagaga rehefa tonga ny fotoanandro dia ny fotoanan'Andriamanitra zay hidirana tsehatra amin'izay amonjena ny zanak'Israely anesorana ny zanak'Israely amin'izany fanadivozana izany ary ambon'izany tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia ilay fotoana anomezana ny zanak'Israely an'ilay fandresena lehibe ombam-pitahiny dia tena tsy takatra ny saina zavatra nitranga tena rabaky teny nivoaka nandresy ny zanak'Israely nandresy no mba-pitahina amen amen ary ny fototra zany dia ilay Paska nasain'Andriamanitra nataony zanak'Israely tamin'izany fotoana izany ary tsara ke ny tantara tao anatin'ny 300 taona dia natao daholo zay azo rehetra natao ho famonjena ny zanak'Israely ho fanafahana azy ireo ho afaka ho tanany Egyptianina fa saingy indrisy arabaky teny tsy afaka mihitsy ry zareo ary tateo aoriana azy Andriamanitra tsy toa mihitsy no nitsantsehatra hoe tena ho afako ho vonjeko ny zanak'Israely ary ho afako amin'izao gadrany Egyptianina izao dia inona nataon'Andriamanitra nandefa karazana loza Andriamanitra mba hitsarana ny Egyptianina dia amin'izay ny Egyptianina mamototra ny zanak'Israely mamela ny zanak'Israely tsy ho andevoziny intsony fa na dia Andriamanitra mihitsy azy no nitratsehatra dia nasehon'ny Farao sy ny miaramila ny Egyptianina rehetra fa izahay tsy resinareo tsy resin'izao Andriamanitra ivavahan'ny Israely zao zahay lay devoly lay hery zay niaraka tamin'ny Farao sy ny Egyptianina tamin'izany azo lazaina hoe tena nahery satria ohatra anankiray zao ny ran'Andriamanitra no sesy mandehana ianao izy miona amin'ny Farao fa tena mafy be mihitsy Farao io dia makanesy ianao any amin'ilay renirano atao hoe Nily dia andraso any Farao fa ho avy eo izy ka rehefa tonga eo izy dia lazao aminy fa ianao no mafilo ho ny tompoandriamanitra tsy toa fa ny vahoakako tsy avotsitrao mihitsy fa fininao foana andivozinao foana noho izany zao Jehova zay mihitsy tantarao amin'ny Farao hoy Andriamanitra tamin'ny sesy zao Jehova
no anofanyity rano nely ity ho tonga raha amin'ny alala ty tena itetana amin'ny Mosesy ity. Fa na dia zany ary ny teny nataon'ny Mosesy tamin'ny Farao, teny izay avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho ambarana vatana aminy, dia hoy ny Baiboly hoe tsy nahoan'ny Farao zany. Ataovy izay ataonao e, izay tsy resinao. Ny zanak'Israely tsy avotsitray, ho jejainay foana ireo. Dia indro azy nokapon'ny Mosesy ilay renirano nely, tonga dia mivadika raha ilay renirano, maty daholo ny biby rehetra tao anaty rano. Dia hoy ny Baiboly hoe tonga maimbo ny rano tao nely ka tsy azo sotroina. Fa zao voalaza ny Baiboly, tsy lasy Farao na dia notany an-tranony, fa tsy nahoany zany. Nitady solution hafa izy, nasainy nangady lavaka indray ny olona mba hivoaka rano, dia io ny rano sotrointsika hozy izy. Fa ny zanak'Israely indray tsy ho avotsitra, tsy ho avotsitra, fa ho adevosika mandrakizay. Andao nge vakina voasoratra ao amin'ny Exodus 7 manomboka amin'ny 17. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, efa mafy ny fon'ny Farao ka manda tsy andefa ny olona izy. Makanesa ho aminy ianao rampitso. Indro hivoaka ho any amin'ny rano izy, dia mijanona eo amorony ely ianao ry Mosesy ambara-piavina. Ary ny tena ilay novana omena rano hoentinao eny an-tananao. Dia lazao amin'ny Farao hoe Jehova Andriamanitry ny Hebreo no nanirakahy nakaty aminao anao hoe alefaso ny oloko mba nimpony ahy any anefitra, fa indro tsy niaino ianao ry Farao manaka ankehitriny. 17. Koa izao no lazainy Jehova, izao no afantaranao fa izao no Jehova. Ko fantatrao ry Farao fa izao no Jehova. Indro nitehiko etetanako no hikapoky ny rano ao nely, dia ho tonga raha izy. Dia ho faty ny asan-drano ao nely ka ho maimbo nely, ary tsy ho tian'ny Egyptianina intsony nisotro ny rano ao. Enjana nge zany fitsarana nataon'Andriamanitra zany e. Fa raha manaraka tantaratra amin'ny farany ianao, dia tena no amafisy ny Farao ny fony. Tsy nahoany izay teny nataon'Andriamanitra, tsy nahoany izay zavatra tena magaga nataon'Andriamanitra, fa dia nanohatra hatramin'ny farany izy. Dia zao voalaza eo amin'ny 220 ka hatramin'ny 220. Ary no mbiasy teo Egypta, dia mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatoavana, ka dia niamafy ny fo Farao ka tsy niaino azy mirahalahy izy arak'izay efa nolazainy Jehova. Taloha mafy ny fo Farao, dia tsy noenony Farao Mosesy sy Arona. Dia niverina Farao ka nakao an-tranony, lasa izy nakany an-tranony. Kanefa tsy mba nahoany akory na dia zany aza, na dia efa lasa raza ilay renirano taony ely, na dia efa lasa maimbo mantsina aza ilay rano, tsy nahoany zany. Tsisy resy tsy miady eo. Ohatra mihitsy ny toe-tsainy, tena naseho mihitsy hoe tsy misy marisanay, fa ny Andriamanitray dia mahery noho ny Andriamanitry ny Israely. Zay mihitsy ny toe-tsainy. Tohizana indray, dia niady rano hosotroana teo amorony ely ny Egyptianina rehetra, fa tsy azo hosotroana ny rano taony ely. Zay no voasoratra. Hitanao amin'izany revana fa na inona natao tamin'izany fotoana izany ho famonjena ny zanak'Israely, ho fanesorana azy eo an-tanan'ny Egyptianina, dia tsy afaka mihitsy zanak'Israely. Fa rehefa nataon'Andriamanitra tamin'izay kosa ny Paska, nasain'Andriamanitra nataony zanak'Israely ny Paska, akory ny zavamagaga ry havana, akory ny zavamagaga. Inona zava-nisy teo eo ihany tamin'ny alina izay nanamboarana ny Paska iny ihany, dia tsy maintsy namotsitra ny zanak'Israely ny ala teo an-tanany ny Egyptianina rehetra. Ary ny filazan'ny Baiboly aza dia hoe
nododosany mihitsy Mosesy sy Arona ary zanak'Israely rehetra hoe miala amin'ny tanina ianareo, miala amin'ny tanina ianareo, miala amin'ny tanina ianareo, fa maty izahay, fa maty izahay. Ino moa tiako ambara? Ny Pasika riavana tena manana ny heriny, tsy misy fahavalo matohatra izany. Na iza tsagno fahavalontsika, tsagno fahavalon'Andriamanitra, tsy misy matohatra amin'ny Pasika. Ka raha manana Jesosy monina ao anatinao ianao, le Jesosy natao Pasika, azo antoka riavana fa tsy misy matohatra anao ihany koa. Tsy misy matohatra anao e. Ho afa baraka izay mitsangana hiady aminao e. Ho tanteraka amin'izay mihitsy zany tompoko. Asio tehaka mafy be. Toy izao zany e ny fisehoan'ilay Pasika tamin'izany fotoana izany. Ka natoka amin'ny Farao ny baboka tanteraka hoe resy izahay, resy izahay. Halleloia. Amen. Niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba haka zanak'ondry na zanak'osy taona ray zareo, dia amin'ny alina ho vonoina io zanak'ondry na io zanak'osy io. Ny isa-trano aoka haka zanak'ondry na zanak'osy anankiray. Raha ohatra ka vitsy loatra ny ray trano ka tsy malany zanak'ondry iray na zanak'osy anankiray, dia mba mitambatambatra ny fianakaviana manodidina. Amin'ny alina no vonoinareo io zanak'ondry io, io zanak'osy io. Dia alainareo ny rà, ataonareo mitolambaravarana anankiroa, dia ataonareo mitataom-baravarana. Fa izao, rehefa toka mamatonalina hoy Andriamanitra, dia aniraka ny anjeliko aho, dia ilay anjely mpandringana, ilay anjely mpitondra fahafatesana, ary tetiny lavatrano rehetra eto amin'ny tany Egipta ao, amin'ny alalan'io anjely mpandringana, anjely mpitondra fahafatesana io. Ka ho voloko avokoa ny volo ateraka rehetra, na ny lamatoa rehetra, na amin'ny olombelona, na amin'ny biby. Ka rehefa tonga io anjely mpandringana io anjely mpitondra fahafatesana io, ka raha mahita ny rà eo amin'ny tolam-baravarana roa izy sy totom-baravarana, dia iny no pirofo fa misy olon'Andriamanitra ato ka tsy azo idirana ao, misy olon'Andriamanitra ato ka tsy azo itondrana fahafatesana ato. Amen. Fa raha tsy mahita zany rà zany kosa io anjely mpandringana na anjely mpitondra fahafatesana io, idirana ilay avatrano, dia ilay voaloha teraka tao na ilay matoa tao ho vonoina ho faty. Dia nanao an'izany ilay anjely mpandringana, ilay anjely mpitondra fahafatesana. Hatrany amin'ny lampa-panjakana nisy an'ny Farao, dia nidirana, dia novonoiny ny lamatoan'ny Farao. Hatrany amin'ny lavatranon'ireo mpanompo Farao, ireo andevo Farao, nidirana, dia novonoiny lamatoan'ny mpanompo Farao rehetra. Eny, hatrany amin'ireo tranona biby fiompy, nidirana, dia izay hita hoe ity no voaloha teraka tamin'ity ondry amanosy ity ny vonoina, ity ny voaloha teraka tamin'ity omby ity ny vonoina. Ary tsy nisy trano, tsy nisy fahafatesana tamin'izany fotoana izany, fa dia nisy fahafatesana avokoa ny trano rehetra, afa-tsy ny trano nisy ny vahoakan'Andriamanitra izay voapirofo tamin'ny alalan'ny rà teo amin'ny tolam-baravarana roa sy ny tataom-baravarana. Ary zany no antony toka Farao tsy niandro maraina, fa raha mbola alina ny andro, dia niantso amin'ny Mosesy sy Arona ry zareo, dia zao mihitsy ny teniny: miala faingana eto amin'ny tanina ianareo, fa maty izahay, ringana izahay. Tamin'ny fotoana iny zany no vao nibaboka Farao, tena nanaiky niondrika, nanaiky resy, fa mahery ny Andriamanitra ny tompon'ny Israely. Halleloia, halleloia. Asio tehaka mafy be. Andaovaka itsika ny Exodosy 12 manompo amin'ny 17. Ary ny fora
mbola alina farao dia izy sy ny mpalompony rehetra ary ny egyptiana rehetra fa nisy vidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Dia napaka Mose sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandeha ianaka manompo an Jehovah araka ny nolazainareo ary ny ondriamanosonareo sy ny ombinareo dia etiko arak'izay efa nolazainareo ka mandeha ihany fa mba tsofi rano ao. Dia io le niteneko nododosana dia nandodona ny olona ny Egyptiana ka nampandehazy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra. Dia nety ny olona ny koba ny voalena raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny viliany fanaova-mofo voafe ao amin'ny lamba ny tena tsorony. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny tenin'ny Mose ka nanangataka firavaka volafotsy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptiana. Ary natao Jehovah nahita fity teo mason'ny Egyptiana ny olona ka nomendreo azy izay nankatany ka dia nofoanany ny Egyptiana. Ary natao Jehovah nahita fity hatreo zany ka hatreo ihany tiaka mafon'Andriamanitra isika. Misy hery makaka tsy tohatra ny fahavalo ny Paska riavana. Amen. Taonanareo mba ino an'izany, mitaonanareo mba hanaiky ny fahamarinan'izany. Dia amin'izay ampidirin'Andriamanitra ao anaty lisitry ny olona hivoaka mpandresy anko ianao. Amen. Araka ny voalaza Baiboly anefa fa Jesosy lay zanaka natokan'Andriamanitra lay voalaza hoe mpamonjy ity zao tontolo zao ity, lay voalaza hoe Messi na Kristy, dia efa nataon'Andriamanitra raitsy to Paska ihany koa Jesosy. Natao Paska izy lovoloana teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy. Ny tanjon'Andriamanitra dia hoe ho famonjena ny zanak'olombelona rehetra izay nokatrainy devoly izay nandihizany devoly, ho fanafahana zanak'olombelona rehetra izay teo an-tanany devoly ary ambony izany mba ho fanomezana fandresena mihezinezina omba ampitahiana zanak'olombelona izay manompo an'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra Paska Jesosy Kristy. Zay matoka ny Baiboly Korintiana voalohany toko fafito 5:7 milaza hoe voavony Kristy Paska ho antsika, maty Kristy Paska ho antsika. Teo hiteka mafy antompo isika riavana. Averiko indray ilay teny nataoko tery aloha fa manana ny heriny ny Paska. Tamin'ny alalan'ny Paska no namonjen'Andriamanitra sy nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tamin'ny alalan'ny Paska no nivoany zanak'Israely tamin'ny fandresena omba ampitahiana. Tsisy azony Egyptiana natao intsony tamin'izany, tsy maintsy navototra ny zanak'Israely. Ary amin'ny alalan'ny Paska ihany koa no hanomezan'Andriamanitra antsika famonjena ny fanahy mba tsy very mandrakizay. Amin'ny alalan'ny Paska no hanesoran'Andriamanitra antsika tsy hoe ho an-tanany devoly intsony na hoe na hoe andihizany devoly. Ary amin'ny alalan'ny Paska no hanomezan'Andriamanitra fandresena antsika amin'izao vaninandro sarotra izao, ary fandresena omba ampitahiana lehibe. Antara parentezy ady nge zao atretsika zanak'olombelona amin'izao vaninandro misy antsika izao hoe ady nge zao hoe enjana nge ny fiainany mafy nge zavatra atrentsika reo olona izay ny sakafo tsara fahiny maraina atoandro hariva efa maro no tsy misakafo tahaka izany intsony fa ndray mandeha sisany mihinana. Izany ny fiainana atrena amin'izao vaninandro izao. Ny mpivarotra izay nazo tombo tsara fahiny ka afaka nanangom-bola
afaka vidy tokotany, afaka nanamboatra trano. Efa maro amin'izany mpivarotra izany no tsy manana, tsy mahazo tombony tahaka ny taloha intsony. Zara fa maso kely vava metsika, na hoe vola kely mba ahafahana mitafy sisy. Fa izao mampahery, izao mampahery amin'ny alalan'ny Pasika, Jesosy Kristy izay natao Pasika dia afaka itsibadika tantara-piainantsika. Marina zany ry havana, tsy toritena ataoko fotsiny zany na hoe fampaherezana satria mpivavaka tsika, fa zavatra azon'Andriamanitra ho amarinina ho fiainantsika. Halleloia, asioteka mafy be. Jesosy, Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Andao nge fa kitsika ny voalaza ny Hébreu toko faharoa dia efatra ambin'ny folo hoe Hébreu toko faharoa dia efatra ambin'ny folo. Koa satria manana nofo amandrany zaza dia manandray izany koa Jesosy mba handinganany amin'ny fahafatesana le manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Zany hoe rehefa nanapa-kevitra Andriamanitra fa hamonjy ny zanak'olombelona, hamonjy ny fanahiny, hanafaka zanak'olombelona, hanafaka ny olombelona eo an-tanany devoly. Rehefa nanapa-kevitra Andriamanitra fa hamoaka ny zanak'olombelona ao anatin'ny ady ho amin'ny fandreseny ho mampitahina, dia nomeny ny zanan'ilay tokana, nomeny. Ary nataon'Andriamanitra raitsy to ny tafy nofo sy ra Jesosy. Inona ny antony? Mba ahafahan'Andriamanitra manolotra ny zanan'ilay tokana io ho atao Pasika, mba ho voloana izany. Satria amin'ny alala fahafatesany Jesosy, amin'ny alala Jesosy atao Pasika, no entin'Andriamanitra manatanteraka izany famonjena sy fanafahana ary fiainam-pandreseny ho mba hampitahina izany. Amen, amen, amen. Zay natoka Jesosy raha tonga tetebony tany dia tsy nitafy ny maha-Andriamanitra azy izy hoe nitafy le fanahy, fa nataon'Andriamanitra nitafy nofo sy ra tahaka antsika olombelona mba ahafany mandalo fahafatesana. Dia voasoratra io, koa satria manana nofo amandrany zaza dia mba hanandray izany koa Jesosy. Inona ny tanjon'Andriamanitra? Mba handinganany amin'ny fahafatesana, le manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Tsy fantatry ny devoly a, tsy fantatry ny devoly fa tena zava-miafina le izy hoe io fahafatesany Jesosy io dia hivadika zava-doza ho an'ny devoly. Tsy fantatry ny devoly a hoe Jesosy atao Pasika dia hivadika zava-doza ho azy, tsy fantany zany a, tena tsy fantany mihitsy. Ary zany matoka Baiboly, andao ke vakira Korintiana voalohany toko faharoa andiny fahavalo. Ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, zany hoe ny devoly zany tsy nisy nalala izany, fa raha nalala izy dia tsy nombony tamin'ny hazo fijaliana ny tompo voninahitra. Tsy nalala mihitsy ny devoly hoe ny fahafatesany Jesosy dia hivadika ho biby, hivadika ho zava-doza ho azy ireo, fa ny masaka atao tsainy dia hoe mila maty Jesosy. Zay ny masaka atao tsainy devoly. Zany nge no antony natokany Baiboly ny tantara hoe rehefa nandre avy tamin'ny alalan'ny magy fa teraka ilay mpamonjy hita izao tontolo izao ity ao Betlehem any Jodia, tonga dia tapa-kevitra ny devoly tamin'ny alalan'ny Herôda hoe mandehana fotom-pitorony amin'izany zazalahy zany, fa izahay ihany koa mba andeha hitsoaka azy, mba andeha hanatitra volamena, hanatitra zava-manitra any aminy. Kanefa tsy izay, fa tiany ho fantatra hoe aiza misy azy, iza le olona, iza le zaza, mba ho vonoina. Satria fantatray ho ny devoly fa io le tany an-danitra tonga ty ambony tany, anao inona hiady aminay, andeo vonoina dia n'izao izy. Satria mitafy nofo sy ra toy ny olombelona rehetra, possible afaka no maty zany. Kanjo tsy mbola toka ny fotoana hitondrana Jesosy ho vonoina sy atao Pasika, dia nalefan'Andriamanitra
nandositra tany Egypta, Josefa sy Maria niaraka tamin'i Jesosy. Dia rehefa nandeha teny fotoana dia nieritreritra ny devoly hoe tena maty le ry, tena maty satria nyvolona daholo ny zazakely rehetra latsaka ny roa taona tao Betlehema tany Jodia, tena maty le ry. Vita treo ny tantarana, tsika zao manjaka ho ny devoly sy ny ekipana, kanto sy naboziny 30 taona taty aoriana. Nahita lehilahy anankiray ny devoly sy ny ekipany rehetra mandravarava ny asana devoly, mandravarava ny asan'ireo fanaratsy. Dia tonga saina ny devoly tamin'izany, tonga saina ry zareo, ory zalahy, efa araka reo ve le ataon'ilay lehilahy tahaka izao, dia hoe tena mandravarava ny zavatra nataontsika ry zareo a. Ary misy namantsika maromaro zao efa nesoriny niala tamin'ireo olona nipetrahany. Tena sao dia io ary le Mesia, sao dia io ary le Kristy, sao dia io ary le mpamotsy ty zao tontolo zao ty, fa tsy maty tamin'ny fotoana namonotsika ny zazakely. Dia teo zareo nanao kajikajy, tena possible 30 taona zay ny lasa, tsy maty zany izy io. Dia ina nataony devoly masaka tao tsainy dia hoe ho samborina Jesosy ary dia ho vonoina ho faty. Efa impiry moa raha ny voalasan'ny baiboly no jerena no nikasan'ny devoly nisambotra an'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fariseo, tamin'ny alalan'ny sadoseo, tamin'ny alalan'ny mpisorona be tamin'izany fotoana izany, fa tsy voasambotra mihitsy Jesosy satria tsy mbola tonga ny fotoana. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana an'Andriamanitra, ilay tena fotoana mety amin'Andriamanitra, anolorana Jesosy atao sorona, anolorana Jesosy atao Paska, dia voasambotra tao amin'ny San Getsemane Jesosy, voasambotra tao. Dia nentina no tsaraina, dia rehefa voaka didim-pitsarana tsy meloka izy. O Pilato, tsy hitako izay eloka vitany, aleo aveloka any aminareo izy. Taitra ny devoly tamin'izany, loza iny dia ataony Pilato, lo averina any voaka indray lay Jesosy, iloza iny dia ataony Pilato. Dia naporisiny fanaratsy voaka rehetra, naporisiny dia ilaza hoe tsia, omboy, vonoy. Dia tantarain'ny baiboly fa dia tsy maintsy nomelona ho faty Jesosy. Devoly nieritreritra tamin'izany hoe ny programany, ny sitrapony no tanteraka, tsy fanta fa efa programan'Andriamanitra hoe Jesosy ho vonoina eo ambony hazo fijaliana, Jesosy atao Paska. Zay ilay korintiana voalohany hoy toko 15:7 hoe voavony Kristy Paska ho antsika. Dia nivonoina Jesosy. Ka rehefa maty Jesosy, tena hoe maty ho Jesosy, vita dia nolotra ny fanahany izy. Vao maty Jesosy, tonga dia korotany ambony ambany tany efanjakan'ny devoly. Ny korotany ambony ambany tsy ho tantarako aminareo avokoa ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany, fa amin'ny ankapobeny dia korotany ambony ambany ny fanjakan'ny devoly, ny lasa ny ady an-trano zareo. Iny dia ataontsika, ela ihany ny fototry zao, ela ihany ny tena hoe andao vonoina le io, ela ihany ny tena andao vonoina le io. Zao vita matavy isika, resy isika, tahaka ny Farao mihitsy e, tahaka ny Farao. Vao vita ny Paska, tonga dia mibabababa, resy ry zareo, tsy ny andro maraina fa tamin'ny alina ihany dia navotsitra ny zanaka Israely rehetra hiala tao Egypta. Amen. Ry havana malala toka manahiky ity fotoam-pivavahana ity, voavony Kristy Paska ho antsika. Raha mino an Jesosy olona atao Paska ianao, hoy ao, ka raisinao Jesosy hitra ao anatinao, ary avelanao anjaka eo amin'ny fonao, ka tsy avelanao izy zavatra hafa avy any ivelany, hitra ao amin'ny fonao mba anjaka. Eny, na dia sitrapony no fonao azy, tsy avelanao anjaka eo amin'ny fonao intsony, fa Jesosy no ekenao mpanjaka ny fonao, Jesosy no avelanao ho mpanjaka ny sainao. Ry havana malalo, ny olona tahaka izany azo antoka
azo antoka fa ho tonga eo amin'ny famonjena lehibe, ho tonga eo amin'ny fanafana lehibe, ary Andriamanitra moka azo mpandresy, ary hompampitahina zany olo zany. Tsy amin'ny taona ho avy no tanteraka izany fa amin'ny taona 2022 ity. Andao hiteka fara zay mafy isika. Halleloja. Fa ny anankiray tena tsy tatiny devoly dia ity. Marina fa maty Jesosy natao Paska dia nalevona, fa hoy Baiboly hoe natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Zay fitsakana Jesosy tamin'ny maty zay ny tena tsy zakany devoly, tena tsy zakany, satria na iza amin'ny olombelona, na iza amin'ny olombelona ka mino an Jesosy ho natao Paska araka ilay nambarako teo, ary nandray an Jesosy ilay natao Paska anjako anaty fony, anjako amin'ny saina, zany olo zany ihany koa ho tonga mpandresy, ka ny devoly zay nanany heriny dia ho resiny zany olony zany. Amen. Efa voaringan Jesosy ny devoly tamin'ny alala fahafatesana teo ambony hazo fijaliana, ary atsika ringanina ihany koa izy amin'ny alala finoantsika fefatsangana tamin'ny maty Jesosy. Andao ny evakina ny Matteo 7:20 andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny 15:12. Zao ny voasoratra. Ary no nandeha izy ireo indray ny mpiambina sasana ka ny an-tanàna ka laza tamin'ny loha ampisorona ny zavatra rehetra zay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mban'ny olona dia niara-ny hevitra ka nanome vola be ny miaramila tamin'izany zany dia efa nisy ny kolikoly. Ary nanao hoe lazao hoe ny mpianany Jesosy no tonga alina ka nangalatra azy raha sedra natory izahay. Ary raha misy milaza izany amin'ny gouvernoura, izahay dia ampanaiky azy ka nao zay tsy ampaninona anareo. Dia nandray ny vola izy ka nanao araka ny teny nomena azy, ary zany teny zany dia naheliny jiosy mandraka androany. Tsisy azo ny devoly atao tsony raha niraraka tany azy hoe novonoiny Jesosy. Raha niraraka tany azy tsisy azo natao tsony. Ny any vahaolana hitany sisa mba tonga azy ireo afaka njaka ihany eto ambony tany, dia ny fitoamana ny olona mba tsy ino fa Jesosy natao Paska. Ary indrindrindrindra ny fitoamana ny olona mba tsy ino fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ka androany azy dia mampaheranareo rehetra ao. Voalohany, mino daholo tsika rehetra fa Jesosy no mpamonjy. Zay ny teny nambaran'ny anjely tamin'ny fotoanandro nahatiarahan'i Jesosy tety ambony tany. Mino ianareo, mino tsika rehetra fa Jesosy no Kristy, Jesosy no Mesia. Mino ihany koa isika fa Jesosy efa maty teo ambony hazo fijaliana, maty hitondra fahotantsika. Mino isika fa Jesosy efa natao Paska. Zay zany dingana voalohany. Faharoa, aza mangatakandro fa androany dia androany ataovy sura ny tenanao ianao fa nahazo toerana ao anatinao Jesosy, ka izy no lasa mpanjaka ny fonao, mpanjaka ny sainao. Ary fahatelo, mino ianao fa efa tsakany tamin'ny maty Jesosy, velona izy ankehitriny. Androany miaraka amintsika Jesosy. Hiala eto anao any tokantranonao miaraka aminao any Jesosy. Hiala eto anao andeha hiasa rapitso miaraka aminao Jesosy. Mino an'izay ianao fa rehefa tonga amin'izay stady zay ianao, amin'izay dikan'izay, na iza tsika tonga eto, azo antoka ry havana fa tena andresy isika. Ary ny devoly zay nandiha teo amintsika fahiny tamin'ny alalan'ireo olana, tamin'ny alalan'ireo aretina, tamin'ny alalan'ireo ady, tamin'ny alalan'ireo zavatra sarotra, ho resinao mora foana izy. Ho resinao mora foana izy. Ary hitsakitsanao izy. Asodeka mafy be. Halleluja. Halleluja. Tsy misy fahavalo maharesy ny Paska zany ry havana. Na fahavalo iza, na fahavalo iza, na karazana fahavalo iny, na karazana fahavalo iny, na hery manao ahoana, hery manao ahoana no ananana. Tsy misy maharesy ny Paska. Ary satria ao anatinao Jesosy ilay natao Paska dia azo antoka
fa tsy misy marisanao. Mino zany ve nareo? Tonga avy aminareo arak'izay inonareo azy. Andao hivavaka tsika amin'izao fotoana zao, tena hivavaka. Ary aoriana mivavaka dia andray fanasan-tompo isika. Tsofoko rano, omeko alalana fo ianareo rehetra toka eto na iza na iza. Ka ino an Jesosy ho Jesosy natao Paska, ary ampandrosoan Jesosy ao anaty, mahazo mandray fanasan-tompo ianareo. Fa zay mihinana mofo androany, mofo fandraisana, dia mihinana ny tenan Jesosy. Zay misotro le divay fandraisana dia misotro ny rano Jesosy. Ary zay miroso amin'izany dikan'izany dia ho asehon'Andriamanitra miariary fa olona afaka ianareo. Olona miavaka ihany koa ianareo. Andao hivavaka antsika rehetra, samy mivavaka fondrehetra izy. Samy mivavaka fondrehetra izy. Misaoran'Andriamanitra fa ny fitiavany anao no natokanao, no mino ny zanalay tokana ka natao Paska ho famonjenanao. Samy mivavaka arak'izany tsika rehetra. Samy mivavaka arak'izany tsika rehetra. Ary manana finoana fa Jesosy natao Paska mitoetra ao anatinao no bazin'ny famonjenanao, fanafananao, bazin'ny fandresena, ombam-pitahiana ho anao manokana. Samy mivavaka arak'izany tsika rehetra. Ary manana finoana fa raha mandray fanasan-tompo anao dia ho hitanao fa hitratsetra fiainanao tokoa Andriamanitra. Tondra zava-magaga eo aminao izy. Samy mivavaka arak'izany isika tompoko. Ho anareo izay mpizara fandraisana, avy hatrany dia manatona ty anoloana azy. Toy izy mivavaka, toy izy mivavaka tsika rehetra, toy izy mivavaka. O ny rany Jesu, o ny rany Jesu, o ny rany Jesu. No mampandresia i, no mampandresia. Mbola ventsika ihany. Tsika dia andao hiomana ny fompanantsika andray fanasan-tompo. Ka inana nofon'i Jesosy, le tena tenany. Inana isotro ny rano Jesosy. Samy mivavaka izy. Et
mitsakana isika zay andray ny fanasan-tompo ihinana ny tenan-tompo ary sotro ny rano. Raha tsy manao ilay hira hoe maniry mafy ao. Maniry mafy ao. Tsy mbola nazy mofo izy atsaka ny tanana. Apotry ny azo zay nijalianao no itoerako. Vai Anirina.
Andriamanitro ndreto izay fiangonana amin'ny finoana lehibe mihitsy no anekenay fa Jesosy ilay zanakala itokanao Andriamanitra dia efa natao Paska ho anay, maty ho anay teo ambony hazo fijaliana izy, ka dia ho tanteraka aminay ny famonjena sy ny fanafahana, ary ho tanteraka aminay ny fandresena lehibe omba ampitahina. Ka zay nataonao tamin'ny zanak'Israely voasoratra ao anaty boky dia ho ataonao aminay, ary mihoatra no zany azy satria ny zanako ilay tokanao no efa natao Paska ho anay. Zay rehetra mino an'izany ary nandray an'izany teo amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy, mivavaka ao mba ahita ny famonjena, ny fanafahana, ny fandresena, ny fitahina tokoa izy amin'ity taona 2024 ity. Ho avanao amin'ny olona rehetra velona eto ambony tany ity ane zany olona izany, ho ataonao zany Andriamanitra, ka dia misaotra mankalaza manome voninahitra anao araka ny voalazan'ny Baiboly. Nandray mofo Jesosy dia nisaotra n'Andriamanitra rainy izy, nisaotra n'Andriamanitra rainy satria tonga ny fotoana zay anolorana azy atao sorona ho foloana ambony hazo fijaliana atao Paska ho famonjena ity zao tontolo zao ity. Rehefa vita ny vavaka fisaorana dia novakiny ilay mofo dia hoy izy tamin'ireo mpianatra, ano ity ny tenako, zao no ataovy ho fahatsiarovanahy, no viana no mihinana ianareo. Ka dia amin'ny anaran'i Jesosy, ano ny mofo eny an-tananao fa iny no tenan'i Jesosy. Dia nandray ny kapoaka ihany koa Jesosy misy ny divay, dia nivavaka nisaotra tamin'Andriamanitra rainy izy, nambarana tamin'izany fa tonga ny fotoana anoloran'ny ainy ho faty ambony hazo fijaliana, ary indrindraindrindra ny anekeny ny andatsaka ny rany ho famonjena ty zao tontolo zao ity. Vita ny vavaka fisaorana dia hoy izy tamin'ireo mpianatra, sotronareo ity ny rako zay alatsaka ho famonjena ny maro, ho fanavotana an'ity zao tontolo zao ity. Ko amin'ny anaran'i Jesosy efa eny an-tananareo ny kapoaka misy ny divay, raiso fa iny no rany Jesosy, sotro izany tompoko. Misaotra Andriamanitra fahasoavana lehibe ho anay ny fotoam-pivavahana androany, nafanay nanompo anao sy nanome voninahitra anao, ary indrindraindrindra ny fotoam-pivavahana nentinao nampahafantatra anay indray fa efa maty Jesosy, efa natao Paska izy. Manompoka androany dia ho tantara vaovao ny tantaranay, satria Andriamanitra amoakanay ho mpandresy, amoakanay ho mpandresy ho mba ampitahina lehibe. Misaotra tompo, dia raina mandrakizay ny anaranao. Halleluia, amen. Teka mahafantompo isika, ataovy teka ny olona tena mpandresy, ataovy mafy teka. Jesosy, Jesosy tsy miova, omaly anio mandrakizay sady zany ve. Halleluia, amen. Zany andro Paska zany dia tena andro mafaly, rariny raha ohatra ka melon'ny sarantsika eto amin'ity fotoam-pivavahana ity dia ihira miaraka amin'ny fitsinjahana mihitsy isika. Dia asa zay fanomany reto mpidery reto fa raha hitsinjaka zareo dia tsika ihany koa andeo hitsinjaka eo ny atrehan'Andriamanitra. Dia vita zay dia hivavaka amarana fotoana isika. Rehefa avy eo dia mbola misy fotoana manaraka
iarahantsika amin'ny pasteur Razaflalaina enceinte sy ny pasteur Razafson Emile. Taontsika ankalaza ny fahaveloman'i Jesosy. Amen. Dahoary. Isi kwani pasa na tinata na zeya Isi kwani pasa na tinata na zeya Oh vello Oh vello Guane passa na musas como a veia Guane passa na musas como a veia Pelo anjo da isita caneia Pelo anjo da isita caneia Oh, velho noia Oh, velho noia Oh, yeah Velho noia Velho noia Velho na tessoceia Velho na tessoceia Velho noia Velho noia Hankala sa ufa velho nize Hankala sa ufa velho nize Terra ufa velho nize Terra ufa velho nize Hello Zamle Hello Mada Hello 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 Heli Laretse Hitse Velho Marlis Matuzafa caminhança Velho noia Oh, velho noia Oh, velho noia Oh, velho noia Taontsika te atalalomako an'i Jesosy. Angatany isika amelaka ny tanantsika amin'ny fo fihivavako anareo ao. Misaotra anao zahay Andriamanitra tsy to fa vita soma tsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity. Nentinay nanome voninahitra anao ary tamin'izany no nambaranao taminay teto fa voavony Kristy Paska ho anay. Sambatra izahay fa tianao ho vonjena amin'ny fanahinay, tianao ho afana teo an-tanan-devoly izahay, tianao ho avoaka mpandresy miaraka fitaina lehibe izahay ka dia ho arak'izany tokoa. Misaotra Tompo. Koa dia mitondra tsodrano ho an'ny olona rehetra tonga eto ao. Raha ianatsimo izy tsy saraka amin'ny mihitsy anao Andriamanitra fa tena ho pirifonao fa momba azy ireo ianao. Tena mitondra fiainana ho amin'ny fandresena lehibe ianao. Raha miana varatra Tompo Andriamanitra ho ambinina sy ho tainao
amin'izay ataony ho ambinao sy ho tahinao ny aleny rehetra ary ho sambatra izy satria ianao no mamoaka azy ho mpandresy raha miatsinanana ny olona dia tsy ho diso ny masoandronao ny fiainana isan'andro dia fiainana misy herinao misy voninahitrao mihiratra mandrakarivo ary raha hiakadrefana izy mamy ny fiainana miaraka aminao fombiazana sambatra ireo fiangonana zao ho amarinao zany tsodrano zany ray amin'ny anaran'i Jesosy amen ratsy atompoko zay mbola hijanona ho an'ilay fotoana rehefa avy eo